Hatrany hatrany dia mitondra ny teny fiarabanina ho antsika manaraka ity fandarina izany malaza ity. Mbola mitazona ny sain'ny mpanara-baovao ary mbola eo am-bavany rehetra ary ifatohan'ny sain'ny haino aman-jery rehetra eny amin'ny tontolo eto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao ny zava-misy mahakasika ny vonin'olona tany Kongo. Mivoatra ny toe-draharaha ary tamin'ity androany ity dia nivoaka tamin'ny fahanginany ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao anatin'izany distrika ny Kongo izany Razafitra an'izao fa Brunel. Tamin'izany no nanambarany ny zava-misy ary nitakiny ny hananganana voameram-panadiady ity raharaha ity mba ahafantarana marina ny tena antony nahatonga ny famonoan'olona tany Kongo natao mitandro ny filaminana. Raha ny nambara mantsy dia tsy mbola tao anatin'ny faritra mena ireo vahoaka ireo ary tsy mbola tonga teo amin'ilay faritra isin'izay kazerina ny zandarmeria izany, kanefa nisy ny tifitra natao tamin'ireo vahoaka izay nitaky ny amin'ny hanomezana azy ireo heverina fa noaia iny tao anatin'ilay raharaha fakanankerin'ny zazavarira sy famonoana renim-pianakaviana. Ny angom-baovao izay voarahin'ny solombavambahoaka ihany no milaza fa 17 no maty hoy izy. Hatreto nidina teny an-toerana fitondram-panjakana ary tamin'ity androany ity dia mbola manao ny fitaterana ireo niarambona amin'ny alalan'ny angidim-by. Izany aloha no manam-porofo fa misy version samihafa ny eo amin'ny isan'ny maty izay 17 amin'izao fotoana izao raha toa ka mety ho latsak'izay ny fanehoan-kevitra ara-pomba ofisialy. Ankoatran'izay ihany koa ny amin'ny filazana fa nisy ny efa fampitandremana ary fikarohana vahaolana nataon'ireo mpitandro ny filaminana kanefa tsy maintsy tonga tamin'ny fetra izay nahafahan'izy ireo nampiasa fitaovam-piadiana. Raha ity fanambarana no entin'ny solombavambahoaka Brunel Razafintsaindrofa ity dia tsy misy ny fampilazana mialoha na sommation natao tamin'ireo vahoaka. Arak'izany dia tonga amin'ny fotoana izay hikarohana ny marina tokoa isika satria raha ny fanazava-kevitra nentin'izany solombavambahoaka voafidy tao amin'ity distrika nitrangan'izao olona izao dia azo heverina fa tsy fanajana ny zolombelona sy fampiarana ny lalàna eo amin'ireo pitsopitsony izay tena tsy maintsy tandremana amina trangan-javatra tahaka ireny zay vao mampiasa fitaovam-piadiana mety hamono biraitandrazana. Ny rehetra teo amin'ny fanehoan-kevitra na antoko politika na fikambanana vondron'olona tsotra dia samy nanameloka avokoa ny fandatsahana natao tamin'ireo vahoaka malagasy tany Kongo ireo. Ny fanondrinindrehetra dia ny amin'ny hoe tokony hisy ny fisaonam-pirenena satria be loatra ny raha mandrika ary maro ireo namony ainy sy ireo mbola maratra ankehitriny. Tsy mbola maka izany fanapahan-kevitra izany anefa ny fanjakana ary ny mifanohitra amin'izany ary ny saika nataon'izy ireo ny zava-misy any amin'ny faritra Vakinankaratra any dia ny amin'ny fikasana hanapoaka afo manga ao anatin'ny fihaonam-ben'ny tanora katolika na GMJ any amin'ny faritra Vakinankaratra. Betsaka ny tohina sorena tamin'ity fanapahan-kevitra ny raisin'ny faritra Vakinankaratra ity. Tsy ny mpanao gazety tsy olon-tsotra fa hatramin'ireo heverina aza fampino anatin'izany fiangonana izany dia naneho ny fahasorenany ihany ny amin'ny hoe misy loza amina tambo, misy fahafatesan'olona marobe ao amin'ny distrikany Kongo kanefa dia mieritreritra ny hanao afo manga ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny faritra. Azo lazaina fa toe-tsaina mirehefarehefa amin'ny tany ny fikasana hanao izany satria tompona ndraiky mpanjakana tokony hahafantatra ny fara-fahakeliny ny endriky ny fanajana ny raha latsaka sy ny aina kanefa dia mieritreritra ny hanao fety eo ambonin'izany trangan-javatra misy eto Madagasikara zay tsy mbola nisy, tsy mbola nihoatra ny 17 orafo izany. Ankoatran'izay ny amin'ity androany ity ihany dia nietsika amin'ny mpianatra tetsy Votovorana ny amin'ny raharaha mahakasika an'izy ireo ary nanao fisakan-dalana samihafa. Ny any amin'ny fianarantsoa moa dia tsy resahana intsony ny amin'ny fitakiana karama izay tsy mety vita ankehitriny ary tsy misy miaino ireo mpiasa ireo, tsy mihodana ny orinasa aterak'izany rehetra izany. Minimy resaka izany tsika satria marina fa tsisy fampidirana ny zava-misy any Kongo izany kanefa te hiteny ny amin'ny hoe difitry ny fahasahiranana le fitondram-panjakana ka lasa manetsinamo zay tsara ho tsetsemana sisany
nataon'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny gouvernemanta fa manginina tsy aheno teny eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany reo verina fa pisolelaka ary mpanipoditra koa ny fitondrana ary reo fatra-panenjika amin'ny mpanohatra ankehitriny ka somary manakombokombona mivavana satria mihoatra na mahita ny tsangandravatra mihoatra mifefy hitany be sy maro ankehitriny endriky ny fipoahana ara-tsosialy amin'ny endriny samihafa izany rehetrarehetra izany de miandry indray tsika ny fivoaran'ny vaovao sy ny fahatongavan-tsain'ny fanjakana ka hametraka ho zava-dehibe ny didim-panjakana ho fisaonam-pirenena ny amin'ny zava-misy any Kongo. Miandry koa isika ny amin'ny famahana reo olana samihafa lalovan'ny firenena tamin'ity androany ity sy tamin'ny omaly sy ny fakomaly zay skandala sendry zava-baovao vavety indray lalovan'ny firenena ka ny mety ho fanazavana avy amin'ny fanjakana sy famonoana afo ho andrasan'ny rehetra indray. Ny fanjakana moa de toy izany hatrany hatrany efa zary efa hiainana sy efa ny andavanandrom-piainan'ny malagasy dia mijery ny sinema, mijery ny anganangoana rirarira zay voiziny teo fitondram-panjakana ity. De tahaka ny hoe tsy fanjakana no misy, tsy fitondrana ny firenena sy ny vahoaka no misy, fa ohatry ny karazam-pikambanana sy ONG no misy eto Madagasikara ankehitriny ka ny kitsapatsapa, ny andrakandrana ary ny kifetifety sy ny lanonana samihafa ary ny akamakama no zava-dehibe sy ambony zavatra eto Madagasikara. Zany zava-misy, zany malaza, manome fotoana antsika indray amin'ny fandarina manaraka, makasitraka telona doboko vavy.